Ny andron'ny 7 martsa dia fahatsiarovana mahery fo ny firenena. Ireo ray aman-dren'ny tolona ny adiny tombotsoan'ny malagasy rehetra, firaisankina, fiombonana. Io no tokony iseho mandritra izany anomezam-boninahitra ireo ny tolona. Raha ny nambaran'ny ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa. Ireo jerentsika izay sary izay. Tsy mankasitraka tanteraka amin'ny zava-nitranga niseho tamin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny 7 martsa 2024 teo ny ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa. Andro natokana ho fahatsiarovana ireo mahery fo sy ireo ray aman-dreny mitolona nanomboka ny 5 sy 7 ny 7 martsa ka tokony hametraka ny ambopony sy ny firehana politika tsy mitovy ny rehetra ka aneo firaisan-kina. Sambany teto amin'ny firenena nisy tahaka ireny raha nambaran'ny ministra trany. 7 martsa ny daty ahatsiarovana andreo mahery fo ny firenena rehetrarehetra izay lavo amin'ny fikatsahana an'izany hoe fahaleovan-tena-pirenena izany. Raha ny tokony ho izy dia toe-tsaina entina miatrika an'izany fankalazana izany dia toe-tsaina isin'ny fahatsiarovana an'ireo namogne. Raha resaka fahatsiarovana tsy tokony hidiran'ny resaka hoe fiavahana ara-politika na fanaovana fihetsika izay tsy mifanaraka amin'izany hoe mahatsiaro. Manoloana ny fanapohana ny bomba mandatsa-dranomasy tamin'iny andro iny dia nanambara ny ministra fa adidin'ny fanjakana ny mitandro ny filaminana tsy isian'ny gorontana. Ny fitondram-panjakana dia manana didy sy andraikitra mametraka ny tany-tandalana eto amin'ny firenentsika. Ny fitondram-panjakana koa amin'ny maray aman-dreny ny fitondram-panjakana zany dia manana didy sy andraikitra ihany koa manitsy izay mitady iopefy. Ny zavatra voalohany amin'ny mahafirenena ny firenena dia ny fanajana ny lalàna. Ny lalàna napetraka rehefa mankalaza ny 7 martsa 2024 dia mazava na ny fivarotana avy dia teren'ny lalàna tsy hivarotra zavatra mahamamo. Izany mba hametrahana eto amin'ny firenena rehefa 7 martsa tontolo anankiray, tontolo ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra miaraka mahatsiaro ireo maritiran'ny firenena. Nanamafy ny ministra fa tokony ho tsarovana avokoa ireo malagasy ny tolona nanomboka ny 5 sy 7 izay nanombohan'ny fanjanahantany.